Mbola mitomboina ho antsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavan'ny Tompo. Manohy ny fiarahana mandinika ny filazantsaran'ny Marka isika. Filazantsaran'ny Marka toko 2:20, andininy 3:10 ka hatramin'ny andininy 7:20 no anjarantsika anio. Marka toko 2:20, andininy 3:10 ka hatramin'ny andininy 7:20. Alohan'ny amakitsika izany dia andeloa miara-misaotra ny Tompo sika sady angataka ny fanahy masina ihany koa hanazava amintsika ny tenin'Andriamanitra. Hivavaka sika. Amin'ny fifaliana raha eo no anatonanay indray ny seza fiandrianan'ny fahasoavanao, mba hisaotranao sy hideranao ary ankalazanao no ny famondramponao aminay indray, amelaranao eo anatrehanay ny hanim-panahy mahavoky noho ny fahasoavanao. Misaotra Andriamanitra fitiavanao, mideranao zahay. Hamaky zany teny zany nefa zahay, koa mangataka indrindra fahazavan-tsaina avy aminao Tompo, ny fanahinao masina raha eo, no irinay hampianatra anay, hanoro lalana anay, ary indrindra hanazava aminay indray ny teninao, ka izay teny avy aminao marina indray Tompo, ho renay tokoa, ho tanterahinay, hankatoavinay, satria fiainanao anay izany. Amin'ny anaranao mpamonjy eo no ivavahanay. Amen. Marka toko 2:20, andininy 3:20 ka hatramin'ny andininy 7:20. Vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo zany. Ary ny raha ny ankeo amin'i Jesosy ny sasany avy tamin'ny fariseo sy ny Herodianina hamandrika azy amin'ny teniny. Ary rehefa tonga izy ireo dia nanao taminy hoe, mpampianatro, fantatray fa marina ianao, ka tsy mampaninona anao ny hevitry ny olona, fa tsy mba mizahatavan'olona ianao fa mampianatra marina ny lalan'Andriamanitra. Mety va ny mandoa vola rehetra ho an'ny Kaisara sa tsy? Handova zahay sa tsy hando? Fa izy nahalala ny fiatsaram-belatsiny, ka dia nanao taminy hoe, nahoana ny maka fanahy ianareo? Itondray denariady amin'ny toizako azy. Dia nitondrany izy, ary izy taminy, anizy io sary soratra io, ary izy taminy, any Kaisara. Dia io Jesosy taminy, aloavo any Kaisara zay any Kaisara, ary ho an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Dia gaga tamin'izy. Ary ny Sadoseo zay milaza fa tsy misy fitsangana amin'ny maty, dia ny sasany tonga teo aminy ka nanontany azy hoe, mpampianatro, misesy nanoratra ho antsika hoe, raha misy manan-drahalahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty, dia aoka ny rahalahiny hampakatra azy hiteraka hamelo-maso ny rahalahiny. Nisy fito rahalahy, ary ny zokony napakabady dia maty momba, ary ny faharoa napakatra andravehivavy dia maty momba koa, ary ny fahatelo dia toy izany ihany koa, ary izy fito rahalahy dia saminy maty momba avokoa. Koa faran'izy rehetra dia maty koa ravehivavy. Koa amin'ny fitsangana amin'ny maty ho vadin'iza moa ravehivavy, satria efa samy nanambady azy avokoa izy fito rahalahy. Ary hoy Jesosy taminy, tsy zao tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny herin'Andriamanitra zao va ny mahadiso hevitra anareo? Fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy hisy mpapakabady na avoka-pakarina, fa tahaka ny anjely any an-danitra izy. Ka ny amin'ny ananganana ny maty, tsy mbola novakinareo va ny eo amin'ny bokin'ny Mosesy, eo amin'ilay teny milaza ny voaroy, dia nanaovan'Andriamanitra taminy hoe, izaho no Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Tsy Andriamanitra ny maty izy, fa ny velona. Koa diso indrindra ianareo. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana.
fahamarinana telo lehibe no hotsipihitsika indray am'izay no vakina teo ry havana. Fahamarinana telo. Ny voalohany de zao: naray tetika amandrika an' Jesosy ny fariseo sy ny herodiana. Tsara aloha ny anamarihana hoe iza moa reto fariseo sy herodiana reto zao. Ny fariseo de fantatsika fa mpitondra fivavahana, isan'ny sinedriona ny fariseo, olona izay nanana ny toerany teo amin'ny fitondram-pivavahana, fivavahana jiosy zany. Ny herodiana kosa dia mpanao politika niaraka tamin'ny Heroda, ary isan'izay nihevitra mihitsy manohitra any Kaisara. Satria mba hoe Heroda mpanjaka ihany, nefa na de mpanjaka Heroda, mbola teo ambany fahefan'ny Romanina izy, ary isan'ny mpanohitra ny fanjakana Romanina nitariky ireo mpanao politika herodiana ireo. Zavatra hitatsika nefa de zao: izy reo misy ihany ny fotoana tsy ny fanarahan'ny fariseo sy ny herodiana, kanefa noho nin'izay hoe ity tompo ity miseho azy ho mpanjaka, miseho azy izao, dia naray tetika ry zareo haninna hamandrika azy, hanao zay tsy hitiavan'ny jiosy azy sy tsy hitiavan'ny fanjakana Romanina azy. De inona no nakany fanahy azy? Fantatry Jesosy anefa nahoana ny maka fanahy ahy ianareo izy? Fantatry ny tompo fa ho laka fanahy azy. Zao manko ny fanontaniany: mety ve ny mandosy etra ho an'ny Kaisara sa tsy mety? Zany hoe ekenao ve zao maha-kôlônia ny jiosy zao sa tsia? Mba isan'ny miady ianao mba afaka ny kôlônia sa tsia? Satria ny fandoava-ketra ho an'ny Kaisara zavatra tena an'mpanjana tany zany. Mety ve sa tsia? Dia inona moa nasain'ny tompo hoe eto tio izy meo farantsa kely any aminareo sarin'izy io. De hoe sarin'ny Kaisara io. Raha milaza manko Jesosy hoe eny mety ny mando etra ho an'ny Kaisara, de ao am-pondro zareo zany de hoe ianao zany tsy mba miaraka aminay mihitsy ianao, tsy tia tany razana ianao, manaiky an'ny Kaisara ianao. Ilaza izy hoe tsia, de ho toriana any amin'ny manam-pahefana hoe mpampiodina vahoaka io. Ny valiny homeo an'ny Kaisara zay an'ny Kaisara, homeo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Tsy ambany no Kaisara Andriamanitra, izany no ambaran'i Jesosy. Manana anjara Andriamanitra, ny tempolon'i Jehovah, manana anjara izy, manana anjara avy amin'ny fananan'ny olona Andriamanitra. Fa Kaisara koa fahefana misy, manana anjara ihany koa izy, meo zay ara-dalàna. Eto moa ry havana de tsara ihany no miresaka ny an'ity etra ity, fa raha jerena hono asa eto amintsika, to vitsy de vitsy ny isanjaton'ny olona mandoetra ara-dalàna, ary to hoe araka nareko alefa amin'ny gazety, re amin'ny radio sasatsasany, to hoe ireo tokony andoetra be indrindra reo no tsy mandoha, fa ny madinika, ny mpiasa madinika tsy maintsy anaovana déclaration any amin'ny knaps de tsy maintsy mandoetra. Zao nefa lazain'ny tompo hoe ny hetra ara-dalàna de tokony aloha zany. Zao koa nefa misy olona mitaky hetra nefa tsy manome rosia. Misy zany am'izao fotoana zao ry havana, de fotoana ny fahamarinana. Izany no zavatra kendretsika, ny andeha amin'ny fahamarinana. Ka raha tsy mandoa ny hetra tokony aloha isika, kanefa efa tonga ny fitakiana hetra, de tokony aloha ny fitakiana hetra. Misy lalàna nefa io hetra io, misy lalàna io. Koa na isika mpandoetra tokony hafantatra ny lalàna ny fandoava-ketra. Ary ireo rehetra mpitaky hetra kosa de tokony hampahafantatra marina ny lalàna ny hetra. Am'izay fotoana zay de andeha amin'ny fahamarinana, na ny mpitaky hetra na ny mpandoetra. Ny halatra manko, ny halatra de manjara miteraka fahantrana eo amin'ny firenena. Ny fahamarinana ny manandrana ny firenena, fa ny halatra dia loharano pahantrana. Satria na ireo angalarana miamahantra ny ireo
ho simba ny fananany ka nangalarinao. Le mpangalatra ny mampahantra azy de vao mainka mandetika firenena ny tsy fandehanana amin'ny fahamarinana dia tsy mahasoa ny firenena zany. Ary noho izany dia anjara antsika tsirairay ny mandiny tenany amin'izany. Aloavo an'ny kaisara zay an'ny kaisara fa omeo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Anjara antsika tsirairay ny mandiny tenany amin'izany. Ary amin'ny maha kristianina anao, raha isan'ny mpampandoa hetra ianao, ampandoavy hetra amin'ny ara-dalàna ampandoavy hetra amin'ny ara-dalàna, ataovy ara-dalàna ny famerana ny hetra zay ataonao. Ary rehefa miditra ny hetra, aoka ho any amin'ny kesin'ny fanjakana ny hetra, fa tandremo sao de mangalatra ianao, sao de misy zavatra tokony ampidirina any amin'ny doanina andavana hetra nefa manao risoriso le olona de avelanao mandeha am'izao ohatra zany. Mampahantra ny firenena ane zany, satria vola tokony hiditra ho an'ny firenena lasa ny aposiny olona ray na roa. Any tsirairay avy ny mandiny tenany amin'izany. Fotoana ny fahamarinana izao, fandehanana amin'ny fahamarinana izao, zany ny tarigetra atsika hanandratra ny firenena. Lalana entin'Andriamanitra hanandratana firenena zany. Ko ianao kristianina indrindraindrindra, ianao atoloran'i Jehovah zay an' Jehovah fandehanana amin'ny fahamarinana tokony ataotsika eo anatrehan'Andriamanitra izany. Satria sambatra ny firenena zay manana an' Jehovah ho Andriamaniny. Ary noho izany, izaho aloha no tsy maintsy mihaino ny tenin'i Jehovah. Fahamarihana faharoa ambaran'i Jesosy de ny hoe mahadiso hevitra ny olona ny tsy fahalalany soratra masina. Mahadiso hevitra ny olona ny tsy fahalalany ny soratra masina. Eto moa dia ny sadoseo. Ny sadoseo dia mpitondra fivavahana, mpahailalana, saingy mifanohitra amin'ny fariseo izy amin'ny hoe izy de tsy mino fa misy ny fitsanganana amin'ny maty. Ny sadoseo de tsy mino izy fa misy ny fitsanganana amin'ny maty. Hanika ny teniny entiny eto koa dia hoentiny ihany koa mandiso ny fitsanganana amin'ny maty zay Jesosy ihany no nitory azy. Ny fariseo sy mpanora-dalàna, ny fariseo indrindraindrindra de manaiky fa misy ny fitsanganana amin'ny maty. De eto izy everiny fa azo fandrihana Jesosy ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty, mba hoentiny manamarina ny tenany. De hoy izy hoe maty le rangahy anankiray de zandry nanambady an'io vadiny io, de 7 mirahalahy izy, maty daholy, de maty koa raha vehivavy, de izy azo no vadiny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ao ambadiky zay fanontaniany zay, tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty satria tsy ara-dalàna hoe izy 7 lahy de anambady azy daholy. Zay ny hevitra ao ambadiky zay. Faharoa, raha misy ihany ny fitsanganana amin'ny maty, izy ary no vadin'io vehivavy io te hanamarina ny heviny izy. Jesosy nefa de namaly azy tsotra, diso hevitra ianareo, tsy fantatra reo ny soratra masina. Ary zany ny mahadiso hevitra anareo, zany ny mahadiso hevitra anareo. De nolazainy azy ery ambany ery, Jesosy no milaza hoe na i Abrahama sy Isaka ary Jakoba aza anie ka tsy maty, satria Andriamanitra tsy Andriamanitry ny maty fa ny velona ho izy amin'ny 7:20. Mianreto sadoseo reto manko zao de hoe rehefa maty de maty de maty, fa tsisy tsony, tsisy ny fitsanganana amin'ny maty ary rehefa maty de maty. Zay ny azy, fa tsy zany ny marina araka ny tenin'Andriamanitra, tsy zany ny marina. Fa raha lazaina hoe velona Abrahama sy Isaka ary Jakoba am'izao itenenan'i Jesosy izao, maty ane izy, nalevina ane izy, fa velona izary izy. Jesosy milaza hoe velona ny Abrahamy, velona Isaka, velona Jakoba, velona aizary izy.
voatendroan'ny olona no fatindray mandeha. Rehefa afaka zany de izy fitsarana. De ahoana ary, aiza ary izy? Ny Luka 5:20 manomboka amin'ny 9:20 ny manambara amintsika ny any ambadiky ny fasana. Tsy hoe maty ny olona de zay no izy. Tsy zany mihitsy. Raha tamin'ny andron'i Jesosy Tompo, nahoana moa Jesosy nilaza tamin'ilay jiolahy teo ambony hazo fijaliana hoe anio no hihaonanao amiko any paradisa. Paradisa aiza io? Jesosy ane ka nalevona tao am-pasany, tsy miaraka nalevona izy le jiolahy. Ko raha izany no izy, misy toerana hafa atao hoe paradisa no any. Zay iaonan'i Jesosy lay jiolahy rehefa alevona ny nofony, rehefa maty izy. Ry havana, mahadiso hevitra antsika ny tsy fahafantarana ny soratra masina. Ary eto aho de tetarika ny saintsika ry havana, ny amty ady amin'ny fahantrana ity, fahamarinana ny manandratra ny firenena, tenin'Andriamanitra zany. Ary ny fanambinan'Andriamanitra ny mahalavrary ny atao, tenin'Andriamanitra zany. Ny olona tsy mino izany, fa mino zavatra hafa, de afaka manao zay tiany atao tokoa izy. Fa saingy zao, ny fahafantarako ny soratra masina hoe fahamarinana ny manandratra ny firenena, de mahatonga hiaina amin'ny fahamarinana raha tiako ny fireneko. Ny fahafantarako ny tenin'ny Tompo tamin'i Jesoa hoe aoka tsy hiala ambavanao ny teniko, fa saintsainao andro manalina anaovanao arak'izay voasoratra eo. Ary am'izany de alavrary ny lalanao anao sady ambinina, de mahatonga ianao hoe isaintsaina ny tenin'Andriamanitra isanandro ary aho. Fa izany ny tenin'Andriamanitra manoro ahy ny lalam-pahombiazana, zava-miafy ny fanambinana araka ny soratra masina. Ary zany mahatonga tahaka ny mpanao salamo manao hoe fanilo ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao. Raha fahasambarana ho an'ny firenena ny tediaviko, de ataoko zay ananan'ny fireneko any Jehovah ho Andriamaniny. Izany ny zavatra tena kendreko. Fa lala-pahasambarana ho an'ny firenena zany, sambatra ny firenena zay manana ny Jehovah ho Andriamaniny. Ary zany mino maromaro na ry havana, fa izany ny mahatonga eran'ny Madagasikara dia misy fampielezam-peo mitory ny filazantsara mba hanandratana ny Jehovah ho Andriamanitra ty Madagasikara ity. De lay Jehovah zay nanolotra ny zanany lahatokana mba tsy ho very za rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Fa ny tsy fahalalan'ny olona ny soratra masina mahadiso hevitra azy ka mitady lalam-pamonjena tsisy ery izy, na manompo sampy koa, satria manantena famonjena amin'ny fomban-drazana sy ny sampy teo aloha. Fa ny olona kosa zay miverina ho amin'ny tenin'Andriamanitra de mahatsapa ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Ary mino maromarina aho fa ianao zay mihaino zao mana isanandro zao, dia maro amintsika no afaka mijoro vavolombelona ny amin'ny hoe hatram'izay nanarahako ny Tompo zay, de tsaroko fa miamiadana ny saiko, tsaroko fa miamiarina ny fiainako, tsaroko fa maro ny zavatra zay tsy fantatro teo aloha nefa miafantatro am'izao fotoana zao, miamazava ny saiko. De tanteraka aminao zany ny tenin'ny Tompo, tenin'ny soratan'i Paoly hoe maizina ianareo fahiny fa efa mazava ao amin'ny Tompo kosa ankehitriny. Fa ny fahamarena fahatelo farany tsy apakabady tsony ny olona koatra zao fiainan'izao. Ho toy ny enjely izy ho Jesosy. Tsisy fanambadiana intsony akoatra zao fiainan'izao. Hisy tokoa ny fitsanganana amin'ny maty. Saingy zao, ho fitsarana farany no antony fitsanganana amin'ny maty. Daniel 2:12
de milaza mazava ny amin'izany. Daniela toko 12 andininy 2. Hoy ny voasoratra ao: ary maro am'izay matory eo amin'ny vovoky ny tany no ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Maro am'izay matory amin'ny vovoky ny tany no ifo, ny sasany amin'ny fiainana mandrakizay, ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Hitsangana amin'ny maty hoe eny tompoko, de aninona hanatrika fitsarana. Apokalipsy toko 20:1-12 katramin'ny 5:10. Ho toy ny anjely tsy mety maty intsony reo, fa izao ny voavonjy ho an'ny Jerosalema vaovao, fiainana mandrakizay no ao. Ny very ho any amin'ny farimo rehetra fisolfara, latsa mandrakizay no any. Tsy hisy fampakaram-bady, ary milaza aminareo ary avana. Zany zavatra tena mahatonga ny tena hitory ny filazantsara amin'ny ankonana, satria raha voalazan'i Jesosy hoe isy olona roa miray fandrina, ny ray ho raisina ny ray avely, mety ho mpivady reo, mety ho mpirahalahy reo, mety ho pirahavavy reo, mety ho mpianaky reo. Ny ray ho raisina ny ray avely, nahoana ny ray nanaiky an'i Jesoa Tompo, ny bebaka tamin'ny fahotany, tonga olo ny famonjena, fa ny ray kosa nandahan Jesosy. Any an-danitra andriavana amin'ny fotoana farany, tsy azoko atao ny hamonjy ny vadiko, ary tsy azonao atao ny hamonjy na de ny vady malalanao aza, fa ny tsirairay no anatrika fitsarana. De ho velarina ny boky ny andininy fa ao amin'ny apokalipsy toko 20 manomboka amin'ny andininy 12, ho velarina ny boky. Ary ny olona de ho tsaraina arak'izay voasoratra ao amin'ny boky, sao anao mihevitra fa tsisy mahita ny zavatra ataonao, na mivavaka miafiny ianao, na mangalatra miafiny ianao. Voasoratra ao amin'ny boky avokoa ny ataonao rehetra. Misy boky soratana any an-danitrany, misy boky soratana any an-danitrany. Raha mandeha makany amin'ny aéroport ianao, andeha ho any an-dafy ianao, misy ordinateur jerenao amin'ny aéroport ao, hita ao ny zavatra nataon'ny sasany. Ny eo ny sasany ihany, ny olona sahala am'izao no atao ny anjena sy ny sahala am'izao, ny olona ratsy no hitao. Any an-danitrany, tsy ny olona sasany ihany, fa ny rehetra, na ianao na izaho. Misy boky anoratana izay nataontsika any, fa ny boky ny fiainana kosa no anoratana ny anaran'izay rehetra izay nanolo-tena ho an'i Jesoa Tompo. Ireo de ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary zany tia iangaviako anao, mba ho soratana amin'ny boky ny fiainana ny anaranao hoe, fa tsisy fanambadiana any, sao anao hoe eto anao mijangajanga, ny vadinao mpivavaka be, de eo anao hoe ko rehefa any an-danitra ve tsy nivadiky ve tsy hamonjy ahy. Malahelo aho ilaza aminao fa fahadisoana tsy fahalalana soratra masiny zany. Raha tsy eto anao no mandray ny famonjena, tsisy famonjena ho anao intsony any an-danitra. Ary milaza aminareo ary avana fa tena fitaka ny hoe efa maty le ola de mivavao azy mba hovonjeny izy. Fitaka zany, tsisy tenin'Andriamanitra manamarina izany, na de iray azy ao amin'ny soratra masina. Farafaratsiny mbola tsy nahita izany aho, tsy mbola nahita izany aho. Rehefa maty le olona, izay no izy, tsy ilaina intsony no mivavaka ho azy, tsy ilaina intsony, fa na izy any amin'ny elo, na izy any amin'ny tompo, tsy ilaina intsony no mivavaka ho azy. Fa raha hivavaka ho azy ianao de mivavabava-pona. Raha olombavonjy mo izy, misaotra tompo eo, fefa eo anilanao izy. Raha olombery izy, tsisy hevitra intsony. No zany ry havana, de ny ankehitriny raha mbola tsy voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anaranao, manolora tena ho an'ny tompo manolora tena ho azy. Aza miherim-belona tahaka ny tamin'ny lasa, fotoana ny famonjeny izao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa ho antsika rehetra kosa ny fahasoavan'Andriamanitra izay taonantsika hanana fiainana mandrakizay raha ho avy ny fotoana izay tsy maintsy sy ny fitsangana amin'ny maty. Ary raha sanatrimo ka antsoina mialoha, mba ho antsoina ny eny anaranao handova fiainana mandrakizay, satria efa nanaiky ny mpamonjy ianao. Ivavaka isika. Andriamanitra, fanily ny tongotra izy fanazavana ny lalana tokoa ny teninao, ary zany misaorana ianao ambony indrindra. Ahoana moa no ahalalana izany zava-miafiny zany Jesosy?
raha tsy ianao tonga teto an-tany nanambara taminay zany zava-miafiny zany, koa satria fantatra izany Jesosy eo, mangataka aminao tsy isy aminay nay ray aza anatena famonjena any ambadiky ny fasana nefa mandahanao eto an-tany. Fitaka manko zany. Mingavy anao zay mpamonjy eo, na iza andre zao teninao zao, hanapa-kevitra izy hanaiky ny famonjena nentinao. Amin'ny anaranao mpamonjy eo, no angatahana izany.